Festival Betsileo Miregnina no hôtelin'le izy dia etsika ara-kolotsaina no tena ataonay. Etsika ara-kolotsaina zany le izy izay fanehoana ny fomba mampanao Betsileo. Misy maromaro ny rahantsika mahita eo zany dia manomboka zao amin'ity hitsidika ity zany dia mandra-paharivany andro misy maromaro ny Betsileo. Tsika nilaza fa hoe misy maromaro le Betsileo fa le Betsileo ray ihany. Misy anazy fotsiny hoe misy aty Amoron'Any, misy eto Matsiatra fa ny fomba sy ny fomba mampanao rehetrarehetra hitovizany foko anankiray io. Dia zay miaraka asehonay eto daholo androany miaraka amin'ireo olona isan-karazany avy any amin'ny faritra io daholo. Tena ataontsika izao dia rehefa avy eo ireo somary hoe toto vary sasany dia misy ny tokaja sy ny fanomezam-boninahitra isan-karazany ho an'ilay zokiolona sy ray aman-dreny. Izay atao amin'ilay hoe betsika izay vonona ny rehetrarehetra avy any amin'ny faritra iny dia matsapa hoe tokony tonga ny fotoana hivondronana zany dia hiaraka izay mahatonga hoe seho ara-kolotsaina no atao satria io no tena hitambarany voalohany. Zany ny fahitanay fa maro ngay Betsileo mipetraka eto Antananarivo eto nefa tsy mahay ny kolotsaina izay agny aminay ka zay zany agneseho anay an'izay mpilalavinasa eto Antananarivo. Zay ny antony tena anaovanay an'ity eto Antananarivo eto. Ataonareo isan-taona izy? Raha araky ny eritreritsanay dia ataonay isan-taona aty ary ataonay manerana ny nosy mihitsy fa izasy izany eto fotsiny zany. Zany hoe andeha amina provinsy hafa koa ngay amin'ny taona magnaraka. Reo kolotsaina anaovanareo ohatra hoe fampisehoana androany reo ve iainanareo amin'ny andavanandro mbola iainanareo izy amin'izao fotoana? Mbola tena miaigna mihitsy io agny amin'ny faritra misy anay. Tena miaigna io kolotsaina ataonay amin'izao. Dia io no asehonay eto Antananarivo amin'izao. Ty le kolotsaina Betsileo izay mbola miaigna amin'izao izy. Ary faritra misy anareo ihany? Amin'ny faritran'ny Amoron'Any eto Matsiatra ihany manao an'io. Ny manao an'ity zany voalohany sady maneho an'ilay kolotsaina zay no androany koa ny fotoana mba ahafahany samy Betsileo hifankalala sy hifankahita ary mba hifandray. Ary zay zavatra zay zany no iaingana amin'ny hoe alalàna ny atotanisa hoe firy ny Betsileo eto. Fa izahay zany miasa amin'ny fosy am-pitiavana amin'ny hoe fitiavana ny maha Betsileo sy ny agnarany ray.
anareo satria taponanareo mitoto varisasa indrindra fa anareo bakasary dia magnanazy Amerika io na optika fa takona ny ray aman-dreny tamahita vanahazo izao dia fiatolohany nakonana rehetra zay atao samiaigna io ankaro io resy fosy ny vary ao an-tao zany vo masaky io rehefa andrahoana fa harivariva agny zao sady mandeha ny revy isan-karazany henareo magnetoeto zany ny fofotoaka indrindra fa ny Betsileo satria maro ny Betsileo ohatranay izao sa mahalalany izao atao hoe sototo varisasa zay izao ohatra noaseko ohadraha zay ny atokoany teny maore oadra ohadraha symbole démonstration exhibition tena matery mampiasay io zay mahatonga ny Betsileo mamo sany Betsileo mamo Mana Betsileo efa naveriko tany ambony fa misy isan-karazany izy ireo misy ny afagnamana vao misy fiamanana zanazana-piamanana maromaro misy ny fikambanan'ny Betsileo Romania misy ny atao sandraday ka ho anareo zay mitady contact efa nalefako tany amboalohany ny antsoavo dia magnatogna ary amin'ny fivarotana t-shirt ary kahit ako iyan darakaman ni pati matindi-tindi Betsileo izay atao izy io amin'ny lanonana dia rehefa amin'ny lanonana manko ny andro anankiroa zany no fanaovana lanonana any amin'ny faritiny Betsileo dia ny apitso zany hoe ny apitsony iny manao an'ilay vonondra manao an'ilay savika vonomby dia avy eo manao savika dia aorinan'ilay savika zany no atao ny toto varisasasa dia ny objectif amin'ny toto varisasasa io zany hotsodrano fanomezan-tsodrano vehivavy io zany moa ilay vary fotsy avy eo zany misy dango moa ny filazany laona any amin'ny Betsileo misy dango anankiroa eo zany dia ny ray olona telo dia ny ray olona telo zany no manota ao anatiny ka mandrapahafotsiny io vary io tsy azo alaina tao anaty dango mihitsy io fa ny vehivavy rehetra dia mifandimby zany hoe sasatra mihitsy zany ilay vehivavy mandrapahafotsiny zay ny amboarina hoe toto vary sasasa igny zany tsy misy raha manoto vary manko any ambanivohitra dia misy etapy intelo fa amin'io fotoana io tsisy etapy fa dia totoana io vary io zany mandrapahafotsiny ka rehefa fotsy io dia ny dango anankiray ariana sahalan'ny hoe le hasasaran'ilay vehivavy igny zany alefatra ny hoe tsodrano miala amin'ilay hasasaran'ilay vehivavy fa ny dango anankiray kosa zany dia hoentina andrahoana izy io miaraka amin'ny hena saosy dia igny ilay hasasaran'ny vehivavy igny zany no hoentina anaovana an'ilay hena nahandro vary saosa miaraka amin'ny hena saosa ho an'ny mpianakavy zany hoe misy sodrano-drazana zany amin'izay fotoana zay fa tena anisan'ny kolotsaina Betsileo tompoko izy io ary tsy maintsy misy an'io raha mbola lanonana any
amin'ny Betsileo izay zavatra mbola tena iainany Betsileo amin'izao. Ny vehivavy ihany no mandray anjara mitody vary sasasa fa tsisy lehilahy mihitsy eo nandray azy raha ny tena izy zany dia izay. Misy manao relais ve zany le misy manao relais ny olona rehetra zany a dia mifandimby baka an'igny fanoto akalo moa ny filaza azy amin'ny Betsileo maka an'igny akalo iny amin'izay fotoana izay a dia misy toaka eo, misy rano eo, misy tavangana labe ireo izay hitanareo teo moa ny nanaovana azy dia amin'izay zany a raha ny izy any ambanivohitra dia lemana mirora ny tanana rehefa manoto vary fa mitoto vary sasasa zany a dia rano a no alaina amin'ilay sotro kely mety hitanareo teo nandritran'ilay fakantsary alaina amin'ny sotro kely atao ao anatin'ny tanan'ilay mpanoto vary. Ny lanonana any amin'ny Betsileo zany a dia tena fomban-drazana anankiray mihitsy hiantsoana amin'ny lafy fianakaviana zany hoe ohatran'ny hoe reto novain'ny mpianakavy zany amin'io na ny havana akaiky zany na ny famille restaurant zany na ny famille élargie dia tonga rehefa hoe lanonana fa tsy hoe lanonana mpianakaviana famille restaurant fotsiny akoriny fa ohatran'iny sarisary ny zavatra ny voan'iny zany atao hoe lanonana any amin'ny Betsileo. Lanonana ohatra hoe kana trano na manao mariage tena zay hoe lanonana zay no anarany fa tsisy ohatra hoe fitokanana trano a dia ny fiantsonana azy any amin'ny Betsileo tena hoe hilango fandeha tamin'ny trano zay mihitsy zany le tena hoe fandeha tamin'ny trano miseho misy fomba fiseho amin'ny afaka seho amin'ny fomba fitafy ny manana maha-kolosaina Betsileo azy dia manana ny mampiavaka azy manokana ny fomba fitafy Betsileo a. Ao ny fitafy hoan'olo izay efa manambady, ao ny fitafy hoan'olo izay voazatovy zany hoe voasa manambady zany, voa célibataire hoy isika izay. Dia ao ny fitafy hoan'olo ohatra hoe handeha hika bary zao dia misy fitafy manokana amin'izay koa rehefa mamonjy lanonana. Dia ho an'ny fitafy manokana ho an'ny kilongam-pera izay voasa manambady zany a dia ny jupon na misy jupon zany mampiavaka anazy jipety hoe anay Betsileo zay zany hoe misy jipety miseho avy anaty jupon zany fa sy mipetraka any anatin'ny jipo ny jupon fa miseho aty zay zany anisan'ny mampiavaka. Dia ho an'ny apela efa manambady a dia tsy miseho zay jipety zay zany anisan'ny mampiavaka manokana ny zany a izy io zany ilay menamena dia makiazy ny Betsileo dia efa nanao makiazy hatrany amin'ny fototra mihitsy ka na tsy misy loko mena raha tsisy roza lèvre raha any dia misy zavatra anaovan'ny Betsileo izy io le tena mbola any amin'ny fototra amin'ny ankapobeny izy io zany a misy ombydrary le célibataire mositsika no manao an'io fa nefa manambady zany tsy manisy an'iny ka ireny zavatra rehetra ireny zany dia signe ahafantarina satria any amin'ny Betsileo zany a sahala ny hoe eny amin'ny tsena na eny amin'ny lanonana mba hoe mifankahitany tanora tovolahy sy tovovavy dia tena ialana amin'ilay hoe amin'ny teny Betsileo siloaka mba tsy ho siloaka zany le tovolahy kely a dia tonga dia fantan'ilay manandrify azy kokoa fa tsy mikifika ny mpanambady izy amin'izay fotoana zay fa tonga dia reny zany efa signe amin'izay zavatra izay. Itaro masnareo ray, itaro eto masnareo reny, fa iny anaovako ny azafady. Misy ray eo misy reny, miotehantsika, tonga mahafaritsy agnabaty finadrahanany. Misy ray zao misy reny, mandeha iatsika mandeha faritsy manandriagna iny. Misy ray toera zao misy reny raha zao raha hajaina hababana aby toerana ty. Maha Betsileo sika sava misy hoagnay Betsileo zao dia raha Betsileo sika no hoe ka mitohy ihany ako resaka sady mpagnarako ny tantara fa zay tantara zay fa mihinana mahay zay reto ray aman-dreny reto sy ny okatany manadriagna ako jalo agnabomasoa agny sy nananitsy agnabomasoa agny fa misy toerana misy reny fa hoe raha tanivarosoa raha ray aman-dreny fa tena-drasoa ray aman-dreny fa igny ero mitsanga dia miakasa niasa koa dia miakasa koa faty sandra agny
Kayaknya gua sawo ngakon far sawo fakun tuer na distrik ala mafuyo. Halo,